ampandrenesy ny tompony andraikitrao. Ny fandarana ici magazine dia faly miarabantsika rehetra tratry ny fetin'ny Pentecôte na ny Pentecoste. Ny Pentecôte na ny Pentecoste no lohevitry ny fandarantsika anio ka mikasika izay satria fetim-pivavahana ny androany dia manasa vahiny iray isika atao ankavana koa dia i pastora Herabarimanana avy eo amin'ny fiangonana FLM iresadresaka amintsika momba ny Pentecoste eo amin'ny lafiny ara-pivavahana sy ny lafiny marovava koa. Miarabanao pastora Tongaso eto amin'ny fandarana ici magazine. Miaraba ny fijery rehetra ary miaraba manokana ny Ajaratsimbazafy misaotra ny amin'ny fanasana iresaka momba amin'ny Pentecoste tokoa isika dia mandroso isika tokoa. Ya, saotra betsaka pastora dia ato akavia professeur Lanto Andriamamonjy efa matetika asaitsika eto amin'ny fandarana ici magazine. Izy dia géographe sady anthropologue ary mpampianatra pikariko. Miarabanao professeur Lanto Andriamamonjy. Miarabanao Ajaratsimbazafy dia miaraba ny pastora Rabarimanana ary miaraba ny mpijery mpanaraka ny fandarantsika amin'izao arivo izao. Ya, misaotra nareo mirahalahy mianaka araka ny fanambarantsika eto moa dia ny Pentecôte na ny Pentecoste no resahana eo ny lafiny ara-pivavahana fa eo koa nefa ny lafiny ara-tantara satria taoriana ny Pentecôte dia nanao asa missionnaire ireo apôstôly hoe nandeha eran'izao tontolo izao. Eo indrindra ny idiran'ny lafiny géographie hoe inona moa ilay izao tontolo izao tamin'izay fotoana izay sy ny izao tontolo izao taty aorian'ny Christophe Colomb ary nanahoana inona no hoe zavatra nenta zay hoe fivavahana kristiana zay teo amin'ny fiainany zanak'olombelona fa maha hoe fetim-pivavahana ny Pentecôte na ny Pentecoste dia omena fitenenana omena voninahitra voalohany i pastora Herabarimanana anazavazava amintsika hoe efa fantatritsika ihany satria fety ankalazaintsika isan-taona fa ampahatsiahy hoe inona moa ilay Pentecôte na Pentecoste. Eny tompoko mampahatsiahy tokoa satria ny Pentecoste dia fety fantatsika loatra. Ny ainga izy io zany amin'ny conception ankehitriny amin'ny fiarahamonina ankehitriny hoe 50 andro taorinan'ny tsanganan'ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo ary 10 andro taty aorinan'ny akarany ho any an-danitra. Zay le tantara zany, zay le voalaza amin'ny Baiboly ka ny Pentecoste dia tsy hafa fa ny hoe naniraka ny fanahy masina Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, satria izay moa ny tenin'ilay zanaka manao hoe ho avy haniraka hitoetra aty aminareo fa tsy hamelanareo kamboty aho. Dia tonga tokoa ny fety 10 andro aorinan'ny ny akarany any an-danitra moa zany dia ankalazaina ny Pentecoste. Io zany le fankalazana amin'izao fotoana ankehitriny ny amin'ny atao hoe Pentecoste. Fa tsy zavatra vaovao izy io fa zavatra efa niainana tany aloha tany amin'ny firenena jiosy fahiny dia efa misy ny atao hoe fetom-bokatra ary ho fetom-bokatra io no lasa ny fangaro na nampina na tena lasa mihitsy hoe Pentecoste aza teoriana dia lasa fety kristianina ny Pentecoste amin'izao ankehitriny izao. Professeur Lanto. Marina ny araka ny voalazan'ny pastora teo dia efa nolovaina tamin'ny raha ny fetin'ny kristiana dia nolovaina tamin'ny fety taloha tokoa ny Pentecôte fa rehefa mandinika ny Pentecôte koa tsika dia manamarika ny hoe ny fifandraisany fivoaran'ny fahalalan'ny olombelona amin'ny ankapobeny ny fahafantarany amin'izao tontolo izao fa ny fahalalany indrindra koa ny fifandraisany amin'ny eto ambonin'ny tany maneran-tany ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny ankapobeny ka rehefa taty amin'ny fetin'ny kristiana izao moa dia hoe fidinan'ny fanahy masina tamin'ireo le mpianatra i Kristy dia nafahana natateraka niraka ny Pentecôte fa tany aloha tany amin'ny andron'ny Jody izy io dia natsaivana ihany koa tamin'ny andron'ny Mosesy na i Moïse tamin'ny fotoanandro zany hoe ny fionan'ny fahalalany hoe izao indray ny fehim-pihavanana ataontsika hoe fehim-piarahamonina iainana eo anivon'io fifandraisan'ny olona amin'ny
pahary fa fifandraisan'ny olona samy'ny olona ihany koa dia fehezina ao anatin'ilay izy ka zay le toko hoe sady fifandraisana manairan-tany dia le voalazantsika tery am-piandohana koa hoe ara-jeografia ihany koa misy dikany maro le izy teo raha le samy pastora teo zao ohatra hoe ny famokarana vetim-bokatra sy ny sisa fa ny fandehanana dia lalana fifandraisana amin'ny ankapobeny zay mana amin'ny fitenina mety hoe ny aménagement du territoire amin'izao fotoana izao ny fanajariana an-tany sy ny hita taratra ao anatin'le pentecote sy le pentecoste daholo. Ankoatr'izay ny pentecote ilay nanomezana ny didifolo tany Sinay satria 50 andro taorian'ny nivoana tany Ejipta namoahana ny didifolo zany hoe ilay didifolo zany matoa misy lalàna dia angamba ataontsika hoe fifanekena ny dikan'izay. Zay fifanekena araka le hoe fanekem-pihavanana moa ny fitenenana anazy fa fifanekena tamin'ny pahary sy ny olombelona fa fifanekena tamin'ny olombelona ahoana ny fifampitondràna eo amin'ny olombelona ary ireo le apôstôly zany hoe ireo le mpianatra Kristy tamin'le nivory ireo raha tsy diso ao anatin'ny Baibola misy milaza an'izay omarin'ny pasteur moa le izy hoe misy nivory izy ireo teo am-pivoriana fankalazana an'ilay pentecote jiosy na pentecote jody ry zareo no ny tonga ny zay le vidina fanamasina izay. Izany hoe fitohizan'ny pentecote ny jiosy zany ny jody ny pentecote kristiana fa tsy hoe mifanipaka fa mifameno. Hoarahantsika aloha ny fanadihadiana voalohany dia ny hoe Shavuot pentecote ny jody na ny pentecote ny jiosy io ilay hoe namatoran'ny vahoakan'Andriamanitra sy Andriamanitra pahary ny fifanena voalohany. Arahantsika ary ny fanadihadiana mikasika ny pentecote ny jody. Ny voambolana hoe pentecote dia avy amin'ny teny grika tranainy hoe pentecoste midika hoe fahadimampolo. Izany hoe andro fahadimampolo aorian'ny Paka nandaosana any Ejipta ho any Kanaana. Tamin'io andro fahadimampolo io tany an-tany efitry Sinai no nanomezan'Andriamanitra ny didifolo any Moizy mba ho tandremany zanak'Israely. Ity haram-bato ity no antsoina hoe Jebel Moussa amin'ny teny arabo na tendrombohitry Moizy any Sinai. Araka ny lovantsofina dia tao an-tampony haram-bato avo ity no nandraisan'ny Moizy ny takela-bato anankiroa izay mirakitra ny didifolo tamin'ny andro pentecote. Betsaka mpizahatany miakatra any an-tampony any ankehitriny dia nitongotra adiny 3 na adiny 4. Eo am-pototry ny Jebel Moussa dia misy monastera natokana ho an'ny Masimbavy Katerina niorina tany amin'ny taonjato faha-4 taorian'i Kristy. Mitahiry relika sarobidy io monastera io. Ao ny boky soratanana fahagola ka ity monastera ity no faharoa manana boky soratanana tranainy betsaka indrindra manarakaraka any Vatican. Mbola voatahiry ao amin'ny monastera ny Masimbavy Katerina koa ilay krihitrala nyrehatra nefa tsy levona na buisson ardent izay ny fanatrehan'i Moizy tamin'Andriamanitra ka nandrenesany ilay feo izay naniraka azy iverina any Ejipta hanafaka ny vahoakan'Israely. Ny tany efitry Sinai dia tany nentin-gazana masoandro be migaingaina elanelanina tanàna kely maitso sady misy rano na oasis. Namakivaky izao tany hay izao ny zanak'Israely nandritra ny 7 taona tany amin'ny 303 taona lasa. Nefa ho an'ny mpandranto izay manao karavanina dia lalana rotoko mbola namonja i Ejipta mankany Kanaana. Betsaka ny olona nimenomenona tamin'i Moizy satria tsy nankasitraka ilay mana ny latsaka avy any an-danitra fa hoe ny mana hono dia tsy matsiro toy ny tongolo sy ny sakafo feno vilany tany Ejipta. Nisy aza nanefy omby-volamena nakatahaka ilay omby-volamena api Ejipsianina sady nitarika ny zanak'Israely hiverina any Ejipta. Noho izany dia voasazy ny zanak'Israely tonga ny bibilava nanaikitra
izay voakaikitra dia matin'ny poizina. Nasain'Andriamanitra nanantona sary bibilava vita amina varahana tamina tsangakazo i Moizy, ka izay voakaikitra nefa miandrandra mibanjina an'io bibilava io dia voavonjy. Farany tody tany antsinanany reniranon Jordany ihany ny zanak'Israely, afaka 40 taona. Teo an-tampony tendrombohitra Nebo i Moizy no nibanjina ny tanina mpanantenaina, dia teo no nifarana ny androny, nefa tsy fantatra hatramin'izao hoe aiza i Moizy no milevina. Any Jordany ankehitriny no misy ny tendrombohitra Nebo. Teto ny toerana voatanan'ny lovantsofina hoe nitazanan'i Moizy ny tanina mpanantenaina. Tsy tafiditra tany Kanaana i Moizy, fa i Josue no voatendry hitondra ny Israelita hiditra any amin'ny tanina mpanantenaina. Sedra voalohany, vao tafita ny reniranon Jordany dia nanafika ny Jeriko, tanàna voadidina manda izay tsy afa-pahavalo. Tsy lefona na sabatra nefa no fiadiana, fa trompetra no tsofin'ny mpisorona manodidina ny tanàna nandritra ny herinandro. Farany nirodana ny mandan'ny Jeriko. I Jeriko, araka ny tantara sy ny fandaliana ny arkeologa ankehitriny, dia tanan-dehibe voalohany indrindra nitsangana teto an-tany, niorina tany amin'ny 7,000 taona talohan'i Kristy. Izany hoe i Jeriko dia tanàna efa nisy 507,000 taona talohany nahatongavan'ny vahoakan'i Israely tany Kanaana. Toy izao hitantsika izao i Jeriko ankehitriny any Cisjordanie. Ny Pentekoty amin'ny teny Hebreo dia antsoina hoe Shavuot. Ny Shavuot, ankoatra ny fahatserovana ny nanomezana ny didifolo tany Sinay, dia fetin'ny fambolena, fetin'ny amboara na gerba. Ka ny jody rehefa fetin'ny Shavuot dia miakatra ny Jerosalema, mitondra amboara na gerba atao fanatitra. Izany hoe manatitra voaloham-bokatra isaorana an'Andriamanitra fa lonaka sady namokatra ny tany. Ny lalàna na ny didifolo izay niraisin'i Moizy tany an-tampon'ny Sinay kosa dia mariky ny famatorana fifanekena na diatheke na testamentum teo amin'ny Iave sy ny vahoakan'i Israely. Io fifanekena voalohany io no antsoin'ny kristianina hoe testamenta taloha. Izay ny fanadidina voalohany mikasika ny Pentekotin'ny Jody na ny Pentekotin'ny Jiosy. Maro lafy ny fanadidina hitantsika teo, eo ny finoana, ny fitantarana ny fandalinam-potoana, fa eo koa ny tantara, ny geografia, ny arkeolojia tany Jeriko, ary indrindra ny lafiny ataontsika hoe misy lafiny fizahantany koa nahafantarantsika hoe manahoana moa izany tendrombohitra Sinay izany. Avy aminareo mirahalahy, ataontsika hoe mihevitra tianareo hitarina miainga avy amin'iny fanadihadiana iny. Eny topoko ny fijeriko azy ny fiainana misy ankehitriny ny kristianisme, satria pentekosta moa ny resahana dia hitako hoe nisy faka lalina avy any ty fety kristianina ankehitriny ity. Nandalo tamina joto izy ianao nefa raha ny tantara teo koa dia ilay tanànan'ny Jeriko izay efa niorina ela be tany amin'izany fotoana izany no ahitana indrindra fa misy zavatra mipetrapetraka amin'ny fiainana kristianina. Singaniko ako le resaka voalazanareo amin'ny rahalahy teo hoe tena le fifandraisana, le fanahy masina amina Pentekosta zany dia tena le fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona mba hitohy tsy hisaraka mihitsy ilay Andriamanitra mpamorona sy ilay olombelona no foronina. Ka misy tantara marobe tao anelanelany tao, fa ny fototra dia izao mitohy ny tantara dia zao mitohy mandraka ankehitriny izao. Ie,
raha ny marina tokoa zany ny resantsika zany fa raha ny fahitantsika anazy toetsina araka le nytenen'ny aja de repetindany hoe misy ataontsika hoe singa maromaro azo jerena ao anatinao raha geografia ohatra rehefa mijery ny tenibohitra sy na isy ny sisa hoe ahoana tokoa moa zany ny veloman'ireo vahoakan'ny Israely hoe inona ny ainany nandritran'le fotoana 7 taona tao anatin'ny larana zay no heverina fa tokony ho vita tao anatin'ny 50 andro raha ohatra ka hatray ao anatin'ny 20 andro tokom-bola misy miteny an'izay satria misy fotoana indray manadiady zany dia manao le isa 50 dia le nieritrehetra hoe 50 andro dia vita io lalana io fa araka le voalaza teo mety ho rotokom-bolana dia vita lalana nefa 7 taona ny vahoaka israeliana nandeha tao anatin'io le reo zay zao anisany anankiray fa le voalaza sécurité le tahiry ataontsika hoe ny archéolojika zany hoe ny pirofo ny tantara zay mipetraka tiarina zay manampy ny olona tsy vitany hoe lasa fahalalana ra-tsiansa fotsiny izy ireny fa manampy ny olona hanadiady ihany koa any hoe ohatrotrany ahoana tokoa moa zany ny fahamarinany tantara sy ny zava-misy ankehitriny dia na izany na tsy zany dia miverina ry am'le firesahana n'le finoana foantsika satria rehefa dinia ny 7 taona nandehana ny vahoaka israeliana tany anefitra io dia fanorenana firenena fanorenana fiarahamonina mijery satria sedra mariny tao inona le lalana ifampifehezana araka le voalaza teo hoe ny sotoavina ao arahana mbola hiverina any amin'ny egyptiana indray ve sa manana sotoavina ho azy ireo izy dia sedraina ao anatin'izay fotoana rehetraizay dia le mijery an'le bibilava sisy zany hoe finoana ny manavitra ao anatin'le izy fa tsy kajikajy ny olombelo ntsony ka rariny loatra raha le 20 andro 7 andro voa tsy manaraka kajy ny olombelona le izy tsy manaraka ny lalàna ara-natiora ara-bojanahary matetika tokoa manko rehefa mandinia zay tsika raha geografia ny olona miaina zatra miaina mitoerana sarotra dia mivoatra be raha hitantsika ny japonais zany zao dia firenena ao anatina teny hoe relief accidenté zavatra nefa ireo dia tena isan'le tena matanjaka raha ara-teparenasitrany sarotra dia ohatrany zareo israeliana ankehitriny ihany koa tahakatsika le amin'ny tany malalaka be dia malaladalaka dolo ny rehetrarehetra dia moramora ny fiainana moramora ny fiainana dia moramora koa le fandosoana tsy mandeha aingana ohatran'ny olona ka eo indrindra ilay hoe 7 taona sy ny hoe rotokom-bolana satria raha ohatra hoe ny larana mankany Egypta izy telo mianaka ilay saika ny vonoany Herode ny zazakely i Jesoa tamin'ny fotoan'androny lasa izy telo mianaka nandositra any Egypta tsy 7 taona iny fa mety rotokom-bolana na ray volana raha ohatra hoe miaraka amin'ny vehivavy terabao fa raha 7 taona i Kristy 3 taona dia tsy tonga any Egypta izy tsy nety ny tantara fa misy zavatra nyresaka ilanto Andriamamonjy teo ilay bibilava rehefa dinina misy ifandraisany ihany ireo kolotsaina tany amin'ny faritra tsinanana sy tany amin'ny ataontsika hoe l'ancien monde ny manodidina ny Méditerranée satria ilay bibilava natsangany Moïse dia ohatra mitovitovy amin'ny serpent d'Esculape amin'ny mythologie grecque hitantsika ny serpent d'Esculape ao amin'ny caducéan'ny fiaran'ny dokotera misy an'ilay caducée misy ohatrany hoe logo iny serpent d'Esculape iny Esculape Asclepios amin'ny teny grika andriamanitry ny fanafody sy ny fahasalamana dieu de la médecine misy fifandraisana ihany zany reo kolotsaina tamin'ny antiquité ireo na fa tsy hoe mikatona misy fifandraisana satria ny raha miresaka ny finoana ankehitriny tsika zany zao dia voalaza ao amin'ny baiboly mihitsy zany hoe fa tahaka nanandratany Mosesy ny mena rano tany anefitra no anandratana koa ny zanak'olona zany hoe efa nisy koa prémisse efa nisy hoe isy zanak'olona zanak'Andriamanitra hiakatra ana ohatran'iny bibilava iny koa ka zay rehetra mijery sy mahatoky sy mino azy no azony famonjena zay le ndazako hoe le Andriamanitra zany amin'izao fankalazantsika pentekosta zao dia tena mametraka an'le tantara tokoa hoe tsy manary anareo tsy misaraka aminareo ny fomba fisehon'ny tantara samihafa fa ilay fanahin'Andriamanitra le nomena tao misaedena ilay sofla ilay roi hoy ny teny hebreo nomena tao amin'ny saedena iny dia mbola mipetraka hatramin'izao ary iny ilay fanahy nomen'Andriamanitra ny olombelona ny zavatra ray tsy kotsipirina raha le nyresahany aja teo iny dia le hoe ny momba ny grika aloha manokany ny grika dia tena fantatra hoe fahalalana
ny siansa ny fahaizana ary afainy amin'izareo daholo ny akabeazany loharanon'io le ny filozofia sy ny sisa sy ohatrany io a dia ny démocratie izany hoe le sotoavina ara-pahalalana rehetrarehetra maro isan-karazana izay mbola iainantsika amin'izao fotoana ary dia nyvoizina tany amin'ireo ka io isan'ny tena ngezabe eo anatin'ireny hoe symbole na famantarana nampiasain'izareo tamin'izany a lovaina tereny finono zareo niainga tamin'ny fahalalana izay nehetra satria le andriamanitra polythéiste moa ny finansika mino andriamanitra maro samihafa ny zareo grika tamin'izany reny zavatra ireny nifototra tao anatina fahalalàn'olombelona le fihazahan'ny olombelona manana an'izay le hoe fanakarana ny mysterin'ny fiainana sy ny sisy ohatran'izay fa na izany naty izany a dia le hoe raha miverintsika ty ariana ty dia hoe raha amin'ny anthropologie hay olona indray nitondrako azy dia hoe ny olombelona dia mila famantarana foana mametraka famantarana foana izy zany a hoentiny mitarika ny olona zareo le tamin'le reportage tsika teo nitsy le tamin'le manimanina n'le tany Egypte dia nanao le omby volamena zareo amin'ny famantarana mamorona zavatra izy mitady zavatra hifaharana foana ny olombelona izay le hoe ny olombelona tsy afaka amin'ny resaka finoana croyance ao anatin'ny maha olombelona ny olombelona foana io vatana saina fanahy io nanao famantarana izy fa rehefa avy eo tao anatin'iny ataontsika hoe somary nikorotana ihany ny fiainan'ny jiosy nandritrany hoe i Moïse tany tampony Jebel Moussa na tendrombohitry Moïse araka ny rovantsofina rehefa niverina izy dia nitondra n'ilay tena famantarana hoe ity no izy ilay didy folo ia mbola misy zay mihitsy le anamafisako ny tenin'ny lanto teo hoe na le nentin'ny Mose sy Moïse ary le didy folo ka nylazany hoe ity le izy fa le maha olombelona raha tsy tena le mitsapa mahita maso sy ary hitatsika raha ny tantara moa zany dia tsy hananantsika ntsony lay didy folo voalohany satria potiky tamin'ny Babiloniana potiky ny efa rava iny efa tsy hita ntsony fa le famantarana hafa tateoriana ary zay no andriko an'le resaka teo ny hoe ty pentekôta zay ankalazayntsika amin'ity fotoanan'io ty a dia fotoana anankiray iombonan'ny kristianina hifaharany ny amin'le hoe misy fanahy masina miaraka amintsika ilay fanahin'Andriamanitra ia ka iresaka n'izay fanahy masina izany indrindra isika amin'ity fanahadiadiana manaraka ity ifanarantsika tamin'ny Antsipireny teo momba ny pentekôtin'ny jody ny pentekôtin'ny jody na ny jiosy dia ilay didy folo tany nefitra tany Sinay izany hoe mbola ny vahoaka jody ihany vahoaka jiosy ihany no ny antefana iny tamin'izany fotoana izany fa rehefa taty aoriana dia hoe io hitantsika eo ny pentekôty kristiana dia hoe ataovy tonga mpianatro ny olona rehetra izany hoe nitatra amin'ny sehatra izao ny tontolo izao zany ilay pentekôty ilay hafatry Kristy fa tsy natahoana vahoaka anankiray intsony ka indro ary ny pentekôty kristiana ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra raha tsika ny fanahadiadiana Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita. Ny pentekôty kristianina dia fahatsiarovana ny nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly tao amin'ny senakla 5 andro taorian'ny Paka nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty na pentekoste amin'ny teny grika. Efapolo andro taorian'ny Paka araka ny toritenin'ny apôstôly dia niakatra any an-danitra i Jesosy sady nilaza fa haniraka ny fanahy masina hanilo azy ireo hanapariaka ny vaovao mahafaly satria tany Jerosalema sy tany Jodia amin'ny ankapobeny dia tsy nino an'izany Kristy nitsangana sy niakatra any an-danitra izany ny ankamaroan'ny Jodia afa-tsy olona vitsy ireo nanodidina ny Jesosy ihany. I Jerosalema tamin'izany fotoana izany teo ambany fifehezan'ny Romanina dia tanàna nisy mponina eo amin'ny ray hetsy eo. Hita tao Jerosalema avokoa ireo karazana foko sy firenena izay nanodidina ny ranomasina Mediterane. Tao ny jodotompon-tany, ny Grika, ny Italiana, ny Libiana, ny Egyptiana, Etiopiana, Persiana, Parta, Siriana, Arabo sy ny maro hafa tsy ho voatanisa. Taorian'ny Paka dia nikorontantsaina ny ankamaroan'ny mponina rehefa nely ny resaka hoe tantarain'ireo mpianany fa nitsangana tamin'ny maty hono ary niakatra any an-danitra ilay lehilahy nofantsihina tamin'ny andro zoma
talohany andro sabata teny Golgota. Ny apôstôly dia nivory tao amin'ny senakla nandritra ny 10 andro taorian'ny fiakarana ny andro ny firotsahan'ny fanahy masina. Ity eglizy ity ao Jerosalema dia miorina eo amin'ny toerana nisy ilay senakla fa izay. Tato no voalaza fa niara-ny sakafo farany i Jesoa sy ny apôstôly ary nanangana ny Eukaristia. Tampotampoka teo anefa 10 andro taorian'ny fiakarana, izany hoe tamin'ny andro 10 taorian'ny Paka dia nisy rivotra ny fofofofo. Nisy lelanafo avy eny ambony, nilatsaka teo ambony loha, tandrify ny handrin'izy tsirairay avy. Eniky ny fanahy masina ry zareo araka ny voatantara ao amin'ny asan'ny apôstôly. Nitsangana ny mpianatra Jesoa nahazo hery. Farany nosokafan'izy ireo ny varavarana. Ao an-tokotany dia efa misy olona maro mitangorona. Rehefa tafavoaka teo an-tokotany ny mpianatra Jesoa dia nitory teny i Piera, sady nijoro ho vavolombelon'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ny teny arameanina i Piera, satria ny teny arameanina no nampiasaina tany Jodia tamin'ny andron'i Jesoa. Teo dia nisy fahagaganany tranga. Ny teny amin'ny teny arameanina i Piera, fa ireo olona nanatrika kosa dia samy naheno toriteny amin'ny fitenin'izy tsirairay avy. Ny Jody dia naheno tamin'ny teny arameanina, ny Ejipsianina nandre tamin'ny teny Ejipsianina. Dia toy izany daholo ireo karazan'olona hafa nanatrika. Ao ny nandre tamin'ny teny Fenisianina, ny teny Arabo, Grika, Latina, Persianina, Medianina, Elamita, Parta, Berbera Libianina sy ny maro hafa. Tsy ferana koa aza raha nisy Gaulois na Espaniola teo dia mety ho nandre tamin'ny teny Gaulois na teny Ibera, satria tanàna betsaka vahiny nifamoivoy i Jerosalema. Mazava ny dikan'ilay fahagagana. Tsy natokana ho an'ny Israely irery na olona iray fitenenana intsony ny fifanekena sy ny hafatry Kristy, fa natao ho an'ny fireneny rehetra. Io ina antsoina hoe fifanekena vaovao na testamenta vaovao. Ny Pentekoty dia nanova sady nampitsimbadika ny fisotry ny tantaran'izao tontolo izao. Tany Babela, araka ny voalazan'ny Baiboly, dia nokorokoroin'Andriamanitra no saratsara ny teny maro samihafa ny zanak'olombelona, izay mikasa hanorina tilikambo avo be mahatakatra ny lanitra, ka toy ny voaozona tsy fankahazo intsony. Ny Pentekoty kosa anefa dia nampiombona ary mampiombona ny olona samihafa fiteny, samihafa fiaviana, samihafa fomba. Ilay afo nitselatra tao amin'ny senakla dia tsy natokana ho an'ny Jody irery, fa afo manazava ary manilo an'izao tontolo izao. Inona raha antsika teo iny a ny fanadihadiana mikasika ny Pentekoty na ny Pentekosta kristiana, izay fitohizan'ny Pentekoty ny Jody na ny Jiosy, fa nisy taontsika hoe dimension hafa mihitsy indray a, nisy endrika maro lafy hafa indray a ilay Pentekoty kristiana. Fanampanazavana pastora, hitako hoe somary nisy réaction ianao endratr'endratra nijery an'ilay fanadihadiana teo. Ya, ka mieritreritra n'le hoe fankalazana Pentekosta ankehitriny, satria sady miresaka tantara sika, miresaka finoana tsika, miresaka mahaolona tsika, dia ao anatin'ireny Pentekosta reny zany a no ahitana indrindra hoe avy aiza moa ty olombelona ity, dia makaiza ty olombelona ity, dia inona le finoana na rahan'izay olombelona hatramin'izay arakaraka ireny vanim-potoana misy samihafa ireny. Ary io le voalazanao hoe teny arameanina no nitenenan'ny Petera tamin'izany, Piera, dia mety nisy olona samihafa teo, mety nisy Gaulois ianao teo, fa mety misy olona hafa koa. Raha efa nisy ny gasy tamin'izany dia ilay miteny gasy, fa zany mbola tsy nisy tika tamin'izany. Asa re, fa ny malagasy koa moa, satria zay le maha-Pentekosta azy hoe averiko tsara mihitsy ny hoe fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona, fa fomba maro samihafa nitondran'Andriamanitra azy. Ary ny Pentekosta dia anankiray amin'izany, izay iombonan'ny kristianina rehetra ny hoe
amin'ity andron'io ity dia ankalazaina satria resy lahatra fa tsy fiainana mandeha ho azy ny fiainan'ny olombelona eto amin'ity tany ity fa fiainana misy mpandahatra misy ilay Andriamanitra ka dia izay Andriamanitra izay no mbola mitazona hatrany ilay fiombonana ary mission ao anatiny zany pentecote zany dia ilay voalazan'ny lanto teo hoe ny olombelona mandrafitra ny fiarahamonina mba izy fiatsarana mba izy fampandrosoana satria na tiana na tsy tiana miezaka ho any amin'ny fampandrosoana izay natao hoe mahaolona. Dia izay ny tenen'ny pastory izay mihitsy ny andraisaka azy satria nitovizany raha le ataontsika hoe le tamin'le fanadihadinana alefantsika teo aloha le hoe ny jiosy na ny jody na zareo israelita taloha rehefa nandeha tany anefitra dia niakatra ny tendrombohitra Sinai dia 7 taona tany anefitra. Reto le apôstôly reto indray le mpianatra Kristy reto indray niakatra tao anatin'le tao amin'ny sénacle tao fa zareo indray dia nihidy tao izy zany hoe rehefa hanorona fiarahamonina ary mbola hitantsika matetika misy le isolationnisme nampatanjaka ny États-Unis tamin'ny fotoanano zao tsy voakasiky ny ady lehibe izy dia tao dia ne mafy be tao le firenena rehefa avy eo toraka izany ihany koa reto le nanovo hery izy ny andro hery tao tonga ny fanahy masina dia lasa reo ary rehefa avy eo indray dia mbola raha toy izany hoe mankany amin'le ataontsika hoe universalisation raha azoko tenenina izay fomba fiteny zay hoe ahoana ny anapariahana n'ilay finoana sy ilay hafatra ao manerana n'izao tontolo izao zay zany isan'ny anankiray dia lalampy ny sinoa zao ny voalazantsika amin'izay tao izy tao dia niotrika nkotra dia miezaka manaparitaka ny civilisation ny manerana ny firenena izay dia fomban'ny olombelona fanaon'ny olombelona izy io ary ataoko fa atao anatin'izay lalan'izay reto le apôstôly reto manao conclave kely manao conclave manao staff rehefa manao staff na huis clos rehefa misy zavatra hodiliana dia tsy maintsy mihidy hatrany fa ry zareo nihidy hatrany koa nefa pastora tao anatin'ilay fotoana somary hoe nanahirana tamin'izany fotoana izany satria no endrikendrena zao nangalarina reo ny fatiny Jezo hoe mankatsa sy makaroa dia nihidy zao satria sady natahotra izy narahoana ny tena tahotra ny tena be dia be tahotra sy fahadisom-panantenana satria nanantena mihitsy hoe ity le miaraka aminay ity maty ary natsangana marary ny sitrana zao nefa amin'ny fotoana anankiray tsy nahasitrana ny tenany tsy nahasitrana sy nahavitra ny tenany sy nahavitra ny tenany dia tonga ilay fitsanganana amin'ny maty dia mbola natahotra ihany zareo satria ny mpiarahamonina tsy nanaiky dia zay le voalazantsika teo le hoe le fiombonana ohatran'le tamin'ny tany anefitra manangana firenena ny vahoaka jiosy ny vahoaka jody nandritra ny fotoana lafa reto apôstôly ohatrany notany hoe fotoana vitsivitsy nijanonany tao io dia nanorona tsy kelikely an'izay nampin'ilay fanahy masina izy reo aveo dia lasa sa dia le hitantsika teo azo raisina le resaka ny teny amin'ny ao anatin'ny baiboly eo misy mitena hoe lelan'ny tarena afo sahala miteny hoe langue de feu zany hoe misy heviny roa zay le fitenenana aloha ary zava-dehibe ny teny ho an'ny olombelona fa le hoe afo lay fahasahiana le hery ho an'ny olombelona ary io dia symbole anankiray indray ny afo dia izay zavatra anankiray izay zany isan'ny anankiray hoe mety marina le teo hoe ny teny arméana i Petera na i Piera dia mahafantatra n'le teny daholo nefa ny olon-drehetra fa mety ho marina koa hoe ry zareo apôstôly mihitsy no nahay karazana fitenenana maro samihafa noho ny fahasahiana dia nivoaka ho azy ny talentany tao anatin'le izy dia zavatra mety nitranga zay fa ny zava-misy aloha dia ny hoe nisy compréhension nahazo nisy fifankazahoana tamin'ny olona ary zay ny asan'ilay fanahy teo amin'ireo olona zay le sary teo tamin'ilay sous-titre teo hoe ny tsimbadika babela nataoko ny tsingoloka ny saryny tilikambony babela satria tamin'ny tilikambony babela ny korokoroin'Andriamanitra tsy hifankahazo intsony tonga ny pentecote miteny eramiana fa samy mahazo fiteny leo eo pastor ohatrany misy zavatra hitako ohatran'izao hoe 2 taona talohan'ny sian'ny Nations Unies ta New York zany rehefa ny New York dia misy an'ilay appareil iny dia samy maheno amin'ny fitenin'ny olona mihaino olona miteny anglisy ny ry ianao maheno miteny rosiana na teny frantsay 2 taona talohan'ny firenena mikambana efa ny fanahy masina zany no efa karazana ohatrany hoe efa nampiombona n'izao tontolo izao sa ahoana ny ka zay le andriko any teny lany teo hoe les langues de feu
satria feu afo zay le symbole ny fanahy masina ny ka inona moa le afo fandorana fanavaozana rehefa misy resaka afo zany ka le fanavaozana vokatry le afo le fandorana n'le zavatra tsy nety teo aloha dia avy amin'ilay teny parole logos hoy ny teny grika io zany no efa niainga avy eo zany ty hoe pentekosta fanahy masiny tya fa hiparitaka hisandrahaka eran'izao tontolo izao ity firesaka finoana ty ka ny mpianatra ny nanomboka azy ia dia izay a mitondra antsika amin'ny fanahdidina manaraka hoe misandrahaka eto amin'izao tontolo izao hoe atao mpianatro ny firenena rehetra nanomboka tamin'ny pentecote ny kristianina dia hoe nisandrahaka eto amin'izao tontolo izao iza ny nampisandrahaka azy dia ny apôstôly amin'ny teny grika io hitantsika eo ny soratra amin'ny teny grika sy amin'ny teny latina apôstolos sy midika hoe voahiraka zany hoe ny olona voahiraka ohatra ny mpiasa fanjakana manao mission izy olona voahiraka tamin'ny teny grika taloha dia apôstolos fa rehefa tonga ny fivavahana kristianina dia somary loatevenina ilay teny hoe ilay voambolana hoe apôstôly loatevenina ny heviny zany hoe efa teo amin'ny sénacle zany matoa hoe naheno amin'ny fiteniny daholo ny olona zay natrika teo dia efa natokana hipariaka eran-tany ny fivavahana kristianina ka ino ary raha tsika apôstolos voahiraka hatrany amparavazan-tany sady miresaka geografia tsika eo miresaka tantara ary miresaka finoana voambolana hoe apôstôly dia avy amin'ny teny grika tranainy hoe apôstolos raha dika tsotra ny apôstolos dia olona voatendry hamitahiraka ohatran'ireny mpiasa-panjakana na mpiasa misehatra tsy miankina izay manao mission ireny taty aoriana dia noatevenin'ny kristianina ny hevitry ny teny hoe apôstôly ka nilazana ireo mpianatra izay ny rahan'i kristy ampieliny vaovao mahafaly ho an'ny firenena rehetra izay samy manana ny fiteniny sy ny fombany eran'izao tontolo izao hatrany amparavazan-tany tsara ho azavaina aloha fa ny famaritana ny hoe izao tontolo izao sy ny faravazan-tany dia nivoatra arakaraka ny vanim-potoana sy ny fitarany fahalalana ny geografia ny nantsoina hoe izao tontolo izao na le monde fahagola dia ny ampira romanina izay nandrakotra ny Eoropa atsimo manontolo sy Azia andrefana ary Afrika avaratra miampy ireo faritra sasany manodidina azy izay fantatra mazava tsara saingy tsy takatry ny tafika sy ny fahefan'ny romanina fa efa noadiadiny geografia toa ny Germanie tandrifiny Allemagne ankehitriny any Eoropa i Etiopia aty Afrika i Persa sy Inde any Azia i Chine tamin'izany fotoana izany dia fantapantatra ihany hoe misy fa manjavozavo tantarain'ireo mpandranto izay nivarotra lambalandy sy zavatsarobidy avy any Chine ka tafapaka hatrany Eoropa nanaraka ilay lalana antsoina hoe route de la soie efa taonjato maro taty aoriana vao nisy any Marco Polo sy Matteo Ricci izay nampahafantatra bebe kokoa ny Europeanina momba ny Chine sy Japon any amin'ny faravazan-tany antsinanana ny noheverina fa faravazan-tany andrefana kosa fahagola dia ny colonne d'Hercule na Détroit de Gibraltar hoy isika ankehitriny any amin'ny tendrony atsimon'ny Espagne sy Finistère Angola la Frantsa ankehitriny Finistère amin'ny teny latinina dia midika hoe fin de la terre na extrémité de la terre faravazan-tany taorian'i Christophe Colomb vao fantatry ny Europeanina hoe ay tsy Détroit de Gibraltar ary tsy Finistère no fin de la terre na faravazan-tany fa mbola misy tany hafa koa any andrefany ranomasimbe Atlantika any dia tsy izay izany fa i Amerika ankehitriny i Oseania aza
dia efa taty aorindrina kokoa fa ho hitany vazaha. Iverenantsika amin'izay ary ny testamenta vaovao. Nivoaka an'Israely nipariaka eran'izao tontolo izao ny apôstôly, saingy nandalo fisedrana ny famitana ilahiraka. Tao ny fanenjehan'ny jody tany Jodia, satria ny ankamaroan'ny jody dia tsy nino hoe i Jesosy no Kristy na Mesia. Ny Romanina kosa, izay efa zatra manompo Andriamanitra maro, dia tsy miraharaha izay resaka fivavahana, fa ny manahirana azy ireo dia ny hoe mety hitarika korontana ve sa tsy ity resaka momba an'i Jesosy izay mampifanditra sady mampifandrafin'ny jody. Ny ankamaroan'ny apôstôly dia maty martiry. I Etienne no nofonoina voalohany no toram-bato. I Jakoba dia nankany Espagne. I André nahantona tamin'ny hazo tany Grèce. I Joany dia nitoka-monina tany amin'ny nosiny Patmos any Grèce, ka tany izy no nanoratra ny Apokalypsa. I Barthélemy dia lasa nankany Arménie, ka tany izy no maty nofonoina. I Thomas lasa any Inde. I Marc nankany Alexandrie any Egypte. I Pierre sy Paul kosa dia nankany Roma. Tsotra ny anton'ilay isafidin'ny Pierre sy Paul hoe ho an'ny Roma. Roma no renivohitra izao tontolo izao, fa izay ho an'ny olona izay mikasa hanapariaka hevitra ho reny izao tontolo izao, dia i Roma no tanàna azo antoka fa hatafitany hafatra. Iray tapitrisany isan'ny mponina. Ny fanaretsaka atao andrenivohitra ny Italiana, ny Grika, ny Siriana, ny Gaulois, ny Espagnol, ny Germain avy eny Germanie na Allemagne ankehitriny, ny Breton avy eny amin'ny nosiny Bretagne na Angleterre ankehitriny. Tao koa ny jody, ny Afrikana, ny Egyptiana sy ny Libiana, ny Arabo, ny Persiana, ny Indiana sy ny maro hafa tsy ho voatanisa. Nanamora ny fifandraisana sy ny fifanakalozana amin'ny lafiny maro, varotra, kolotsaina, fifanambadiana ary fiparihana hevi-baovao sy fivavahana, ny fisian'ny arabe mihoatra ny 300 kilometatra mianga avy eo Roma ka misandrahaka manerana ny Eropa Atsimo sy Azia andrefana ary Afrika Avaratra. Ireo na antsoina hoe voie romaine nampifandray an'izao tontolo izao fa izay, ka nahatonga ilay fitenenana hoe tous les chemins mènent à Rome. Saingy toy ny tany Jerosalema dia nenjehina koa ny kristianina tao Roma, nanomboka tamin'ny andron'ny Emperora Néron ka hatramin'ny andron'ny Emperora Dioclétien. Nogadraina, natao sesitany, na nomelohina ho faty. I Paoly dia notapahan-doha, ary Pierre kosa dia nofantsihina na tsingioloka teo amin'ny havoanan'ny Vatican. Betsaka ny kristianina maty martiry eran'ny Ampira, saingy ilay lelanafo tao amin'ny senakla izay nanilo sady naniraka ny apôstôly joro vavolombelona hatrany am-paravazan-tany dia tsy maty fa niampita sisitany, nitety foko sy firenena maro eran'izao tontolo izao, nanaraka ny voie romaine manodidina ny ranomasina Mediterane. Taty aoriana dia nanaraka ny fivoaran'ny fahalalànan'ny jeografia sy ny fitaovam-pitaterana ary ny fivoaran'ny teknika sy ny teknôlôjia, ny fielezany vaovao mahafaly. Izay ny fanadiadiana mikasika ny asan'ny apôstôly indra amintsika ilay fiteny ao amin'ny Baiboly Testamenta vaovao hoe asan'ny apôstôly, fa asan'ny apôstôly jerena amin'ny lafiny jeografia sy amin'ny lafiny tantara ny zavatra hitako hoe nasongadiko angamba tamin'ny fanadiadiana dia ohatrany hoe ilay empira romanina tamin'izany fotoana izany ohatrany efa nametraka, ohatrany efa nanomana ny fiavian'ny fivavahana kristianina, satria tao anatin'ny empira romain i Jodia, ary tamin'ny andron'ny empira romain koa ohatrany efa nisy ny karazana ohatrany hoe firaisana eo amin'ny lafiny kolotsaina, fanjakana anankiray, marina hoe fanjakana mety hoe nisy famoretana tamin'izany fotoana izany kanefa nampiray amin'ny lafiny kolotsaina koa ny Mediterane.
misy fitenenan'izay ho an'ny raha jerena la izy de hoe raha mpitahantsika amin'ny grika zao a ny zareo romana de zareo grika le tenantsika hoe tena le olona le manatsaina mandala ny siansa sy ny mpandinika sy ny sisy zay ary mametraka ntsika hoe valeur humaine le mahaolona ny olona amin'ny ankapobeny fa ny romana kosa de tena le mpanao politika mpitantana ataontsika hoe hery ara-miaramila sy ife zay nampatonga an'zareo lasa ohatrany hoe fototry ny ataontsika hoe zay nolazaina taty aoriana hoe civilisation raha mijery manko tsika tany raha ohatra ataontsika hoe somary anakely hoe ny grika sy ny romana le droit romain ny grika la philosophie la sagesse izay ny ataontsika hoe fototra ireo civilisation fa nitambatra izy civilisation gréco-romaine nitambatra ireo fa raha nyzoitsika zany na mafimafy kokoa nyrareo romana zany aty amin'le resaky ty le hoe raha ny voalazany azy teo hoe le fanaovana ny lalàna ny fandrindrana rafitra ny fifehezana fiarahamonina amin'ny ankapobeny de raha mijeryntsika tamin'ny tantara tany amin'ny rinany hoe taorinan'ny moyen âge zany hoe nitaty amin'ny renaissance tamin'ny taonjato taorinan'ny telo amby dimapolo sevajato sy arivo nahazoany turcany Constantinople teo de nandeha tany amin'le hoe grand voyage nandeha ny olona rehefa tamin'ireny fotoany reny grand voyage de découverte l'exploration sy sisy reny zany hoe le fijerevana n'izao tontolo zao de hitantsika tao anatin'ireny foana le hoe troisième zany hoe miaraka mandeha ny mpivarotra marchand ny miaramila militaire ary ny missionnaire troisième rehefa mandeha ny amin'le toerana misy ireo de zareo miaraka mandeha nisy fotoana tamin'ny voalohany a satria nivelatra reto le ataontsika hoe zareo portugais zareo espagnol reto zay taty amin'ny sisin-dranomasina aty de rehefa nivelatra tao amin'le raha fari-dranomasina sisa teo izy de nandeha zay zavatra ka ny tsara hofarintsika le hoe le lalana misy kajy ndraindray tao anatin'le hoe raha ny romana zany hoe nametrahana an'ireo lalan'ireo de entina mifehy ny ara-politika mifehy ny tanàna mifehy ny fiarahamonina manitatra ny fanjakana amin'ny ankapobeny mampifandray Pierre sy Paul sy Barthélemy sy nrehetrarehetra ny pariakerany zao tontolo zao hoe efa nisy la ivoire romaine izany hoe tsy toy tamin'ny andron'ny pharaon sy ny persianina hoe fanjakana samihafa amin'izao fotoana moa zany misy viza fa tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny empire romain afaka nivezivezy ny olona tamin'izay ohatrany hoe efa nanomana ny fahatongavany tsy fantany izy fa le zavatra nataondrareo nefa ohatrany efa hoe ary ipastora ngamba hanazavany hoe tao anatin'ny empire romain koa nefa milafiny ara-panahy ohatrany hoe somary ohatrany hoe nanana olana ny olona tamin'izany fotoana zany mifetrareta hoe tsy nahafa-po azy ve ny religion polythéiste sy ny sisa tamin'ny andron'ny apôstôly rehefa nanomboka ny abetsaka ilay religion orientale ilay fivavahana avy any antsinanana izay everin'ny olona tao Roma fa hamaly ny hetaheta zany hoe nisy hetaheta-panahy be tao amin'ny romanina ka fomba fijery ao anaty finoana manko ny resahako azy ny hoe Andriamanitra mety mandamina ny zavatra rehetra providence amin'ny zavatra izay hitranga raha-pitso satria na ny fisian'ilay lalana be dehibe misandrahaka aza mety programman'Andriamanitra daholo zany miainga avy amin'ilay pentecoste le fanahy masina ny latsaka tao amin'izy 12 mirahalahy ka afaka nandeha ny paritaka marina fa ao anatiny tokoa le hoe troisième miaramila mpivarotra missionnaire fa zany zavatra zany mety ataontsika fomba fiasan'Andriamanitra anaparitahana satria raha tsy misy lalana niny firenena tsy mandroso hoe ninonino nambaranao fa raha vao le fifandraisan'ny olona samy olona no tsy ampy ka isolé any amin'ny toerana any enclavé moa ny filaza azy amin'ny teny frantsay zany dia sady tsy misy fifandraisana ao amin'ilay olona no tsy misy fampandrosoana ao amin'ilay olona ka le nataon'reto romaniny reto amin'ity lalana marobe ity dia raisitsika manokana mihitsy hoe zay le programman'Andriamanitra satria ilay fanahy masina araka le voalaza teony hoe mandehana any amin'ny olona rehetra tao fianatra amin'ny olona rehetra ny lalana vita
dia ny fifamoivoizana ranomasina koa tamin'ireny fotoana ireny efa mba azo atao hoe lavorary satria tamin'ny androny grika sy ny fénisiana feno pirata feno pijirika nanao sambo be ie fa tamin'ny androny romana ny feheziny ranomasina tsy dia nisy tony ny pirata zany hoe afaka nandeha dia ireo apôstôly ireo ny fitaovana infrastructure fotodrafitrasa nataon'ny romana nataon'ny fitaovana nafany ny pariakeran'izao tontolo izao ary amin'ny lafiny ray koa dia amin'ny lafiny filozofia ny stoïcien koa nefa tamin'ny androny Zénon de Citium efa leritrehitra hoe izao tontolo izao iray ho fehezina kolotsaina sy firenena iray zany hoe ny filozofia greka koa amin'ny lafiny ray ohatra nefa hoe efa nametrapetraka toerana ho an'ny kristianina eo amin'ny lafiny tenako lesaka notoiziko teo hoe marina fa nanao an'ireny le ramboatra ny lalana izy nanao rehetrarehetra fa misy fitenenana izay ko hoe ny zavatra rehetrarehetra mitranga dia natao asoa ho an'izay mino ka ireny zany le nandeha le lalana tsy mety tsy mikady an'izay mety tsy miaraka le teneniny tao anatin'le fanadihadiana hoe ireo nge mety tsy mino akory ireo romanireo hoe fa nataony fotsiny le izy ary reto apôstôly reto mety tsy dia tena hoe tsy dia nanao calcul be loatra izy fa mialatsiny amin'le fitenenana fa hoe nandeha fahoany fotsiny spontané fotsiny le safidina lalana ndraindray dia niteraka n'ilay fanapariahana le izy dia zany zavatra zany rafitra misy ao anaty fiarahamonina foana misy ny bâtisseur misy ny mamorona manangana fa misy no misitraka sy manatantera hoe amin'ny fomba tsy apozona rehefa aveo satria tsy arakaraky ny plan foana ny zava-misy na manao plan takinina ary zany rehetrarehetra misy mahay io arabe io zao neritreretiny hoe andehanany tomobile fa lasa misy mpivarotra eny lasa misy fanaovana fety eny ohatran'izany dia ohatr'izany koa zany le nataon'ny nanaparta ny romana nanao an'izy entiny hoe neritreretiny hoe ifehezana sy anaparitahana hitazomana ny ampira fa ny indraindray ary lasa ohatrany hoe ny mifanohatra amin'izay ka eo misy sikla le fiainan'ny olona eo le hery ara-batana manorona militaire le tenentsika teo ara économique fa misy ihany koa raha fotoana anankiray dia mametraka ny saina mikajikajy zany manao plan fa misy ihany koa rehefa ny faraparany ary mandeha makany amin'ny kolotsaina sy ny finoana ihany le olona ny farany laza lanto teo hoe indraindray hoe tsy araky ny anam-poizana azy le hoe ilay lalana natao ampifandray ampivoatra nandroso be ny fanjakana romana tamin'izany zao hoe nisy lalana afaka ny vezivezy ny olona ny varotra fa amin'ny lafiny ray koa nefa ilay lalana araka ny filazany mpandinika hoe la route des invasions nanamora ny fibosesiky ny olona ataontsika hoe invasion barbara koa na ilay lalana izany hoe samy nakao Roma daholo zany na ny barbarianina na ny kristianina ny mpianatry kristy izay nitory ny fivavahana kristiana dia samy nanana ny vokan'ireo ny invasion barbara na tonga ny firenena europiana amin'izao fotoana ny fivakisan'ny empire romana ny fahatongavan'ny mpianatry kristy indray na tonga ny fivavahana kristiana ny pariakeran'ny Europe avy amin'ny voie romaine daholo zany rehetra izany fa ny tsara ho tsindriana kely angambany izay hoe i Arménie io firenena kristiana voalohany ofisialy raha tsy diso izy no raha ataontsika hoe indraindray ary tenena hoe première le fitenena zanaka fa i Frantsa fille aînée de l'église l'église angamba maha église catholique fa maha kristiana hoe lay fototra i Arménie ny voalohany ia ka amaraparana ny ino izy tia amaraparana ny fandarantsika fa efa somary manakaikikaiky ny fotoana inona zany ataontsika hoe famitinana avy amin'ny raha mianaka i pastora ma hoe mpitondra fivavahana ilanto Andrimamonjy amin'ny maha hoe mpampianatra pikaroka géographe anthropologue areo ngamba ilanto no miteny voalohany dia pastora mamarana azy anankiray raha toiziko kely le izy teo dia hoe reny le ny tantaran'ity Pentecôte na Pentecôte ity raha efa nyzovitsika teo dia reny le tantara rehetraotra zavatra efa nitranga taloha be tany ary nisy lasitra taloha be tany zany le zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia reny rehetrarehetra reny nefa ny ataontsika hoe ahafahana misintona lesona ahafahana misintona lesona ihany koa inona no mety ho avy raha mijery an'le lalana sy le zavatra rehetrarehetra teo zao tsika raha ara-jéografika dia misy teny hoe ny lalana dia manana mialatsiny fa tsy haiko ny dikany ilay izy amin'ny teny gasy hoe effet polarisateur zany hoe lasa miteraka fitangoronana olona fifamovozana hevitra fifamovozana varotra fifamovozana olona le izy ka rehefa
maro ny olona dia mifindrany amin'ilay anthropolojia indray ilay ay olona miteraka désacralisation io ka le fahefana romanina le nieritreretra rehefa polarisé loatra dia nitonga ny hevitra samihafa lasa mety very ny identité ka eo zany le ilana ny kajy fa indraindray nefa ny kajy ny olombelona koa voafetra ihany satria ny lalan'ny fanahy dia mandeha any amin'izay tiany eny to pentecoste moa ny resantsika fanahy masiny zany ary nitsindrina taony hoe ny fitantanan'Andriamanitra ty fiainan'olombelona ity amin'ny fomba maro samihafa mety mandalo any amina ataontsika hoe fanjakana tsy refesy mandidy ohatra fanjanahan-tany zavatra maro samihafa zany fa ny fiafarany ny finalité zany dia araky ny voalaza teo ihany tsindrina tsara ifandraisan'ilay Andriamanitra sy ilay olona dia ao ny fanahy masina mitaridalana ary ina moa ny asan'ny fanahy masiny mpananatra mpanory lalana mpanavao zany hoe mikapoka kely ny olombelona izy rehefa somary diso lalana manitsy ny olombelona izy rehefa diso lalana fa zay le fanahy masina zay ny nankalazentsika amin'ity andro an'io ty ary ny fanondriana dia izao mba hay andray lesona ny tantara tokoa isika satria tantara ny zavatra nyseho teo be dia be ny tantara tamin'ity Madagasikara ity fanahy masina ny hiasa mahery anatsika hanavao antsika hitantana atsika dia misaotranao pastora misaotranareo mirahalahy mianaka nabelabela-kevitra mikasika ny fetiny Pentecôte na ny Pentecoste teto amin'ny fandarana Ici Magazine dia mbola manantitra ny fankasitrahana anareo mirahalahy mianaka dia ankasitrahana be dibe koa isika mpijery ny fandarana Ici Magazine amin'ny heriny eny io dia momba ny Memorial Churches na ireo fiangonana fahatserovana orombady fahatserovana ny LMS eto Antananarivo no resantsika zany hoe famerenana fanadidina efa nataontsika tany amin'ny taona 10 fa amin'izao fotoana izao dia hisy ny fanarenana ny tempoly Rasalama eo Ambatonakanga ka momba ny Memorial Church sy ny fiangonana Ambatonakanga manokana no resantsika amin'ny heriny io koa dia mahazo fahafenaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy mankasitraka tompoko